fanekam-pihavanako taminy dia ahazony fiainana sy fiadanana. Malakia toko faharoa ny andiny ny fahadimy. Rehefa tafaverina avy any amin'ny fahababoana ny taranak'Israely dia niezaka nanarina sy nanorina indray izay efa rava. Tafatsangana ny tempolo noho ny fomban'Andriamanitra saingy niareraka am-panahy ny olona ary misy eo ny tsy fanajanan'Andriamanitra. Nampitondra hafatra ho an'ny malakia mpaminany ny Andriamanitra ho an'ireo mpisorona manao hoe: ny zanaka manome voninahitra ny irainy ary ny mpanompo manaja ny tompony. Koa raharay aho, aiza izay voninahitro, ary raha tompo aho, aiza izay ajako. Toko voalohany andiny ny fahaenina. Ankoatra ny fanompoam-pivavahana tsy mendrika izay tanterahina eo anivon'ny tempolo dia manjaka ny fizahan-tavan'olona noho ny fahasarom-piaron'Andriamanitra amin'ny fahamasinany sy noho ny fitiavany dia hoy ny tompo: ko ankehitriny ry mpisorona, mifonaha amiko Andriamanitra rio ange ianareo, raha toa ka mba hiantra ny vahoakako aho, fa andraikitry ny mpisorona ny mampianatra ny olona ahalalay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ny mpisorona no anontaniana ny fitsipika tokony hampiarina satria mpitondra teniko izy. Malakia toko voalohany andiny ny fahasivy sy toko faharoa andiny ny fahafito. Fiainana sy fiadanana no faneken'Andriamanitra amintsika olona, ka tsy ny mpisorona fahizay na ny mpitondra fivavahana fotsiny no iantefan'ny hafatra, fa ho antsika kristianina ihany koa satria fanjakam-pisorona isika. Sarobidy sy miavaka izao sy anao satria natsoan'Andriamanitra osolombavany na mpitondra teniny. Koa andeha iainantsika ny voalaza hoe: marina ny fampianarana nomeny ary tsy nisy fitaka teo amin'ny molony. Toko faharoa andiny ny fahaenina. Tompo, amasino amin'ny fahamarinan'ny teninao izahay. Amen.